d'information. Mijanona mbola olana lohatreto ny tontolon'ny fitanterana raha tsy resaka ireo loza maro nifanesy tato anatin'ny fotoana fohy ny fanafiana amin'ny tapiadiana mahazo ireo mpanao zotra nasionaly. Vokatr'izay no tanterana androany teto amin'ny Kay Matsahavola ny fitadiavam-bahaolana sy fanangonan-kevitra hisoroana ireo loza ireo. Zany mahakasika ny resaka fitaterana, zay zany ny antony natao androany izay nataon'ny fiarahamonim-pirenena mahakasika an'ity resaka hoe ahoana ty accident maro be lavo ty loza fifamoivoizana izay mitranga amin'ny resaka fitaterana ity ny resaka hoe fanafiana tapiadiana tsy fandriampahalemana amin'ny setrany fitaterana ary ny fitaterana amin'ny ankapobeny tena esorina be dehibe mihitsy ny faraisana anjara ny société civile izay maro ary ny avant ministère ny fitaterana sy ny agence de transport terrestre zany hoe ny SIG ministère ny tonga teto dia ny DG miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy misy coopérative ihany koa ny avy amin'ny national tonga teto teo ihany koa ny solitena ny commune urbaine Antananarivo. Hatreto antony mbola mampikatso ny asa fitanterana ny tsy fisian'ny fandrindrana ny asa eo anivon'ireo sehatra voakasika izany. Tena hita zany tao anatin'ilay izy hoe somary misy tsy fifandrindrana tsisy coordination mihitsy zany mahakasika ny fandraisana andraikitra eo amin'ny setrany fitaterana. Ohatra teny aminareo fotsiny zao hoe manana ny asany ohatra manana ny asany ny ATT hoe vao miala eo ohatra zao ny zavatra nitranga teo zao hoe raha miala eo ambodivoana ohatra na fahasankarana ny fiara dia atreo ihany ny ATT ny afaka mijery hoe manahoana ny olona ao anatiny, manahoana ny avy entana, manahoana ny kalitaon'ny fiara, atreo ihany izy no mijery. Fa rehefa mandeha an-dalana amin'izay ka mipiditra olona dia tsy afaka miteny intsony fanjaran'ny polisy ny gendarme indray. Dia eo zao tsisy fifandrindrana ilay izy. Tahaka ny an-tranga tany Ankazobe zao dia hoe tsisy fifandrindrana mihitsy eo amin'ilay hoe avy aty amin'ny ATT na ny ministère sy ny force de l'ordre ohatra izay misy ny PR police de la route. Hoe inona ny ataony zareo raha ohatra ka afaka mi-interpeller ve ny ery hoe misy an'izao ny hany ka ahoana ny ery. Izay zany tsy misy. Izay zany tsy maintsy rahantsika tadavantsika vahaolana. Ohatra koa zany commune urbaine teo zao nahita tsara ny resana teo ny tenenina hoe ahoana nareo aiza ny police municipale to tsy miasa mihitsy rehefa hariva ny andro avenareo mihodina fotsiny amin'ny fiara avela milomalona izay tiany ataon'ireo taxi be ireo dia miaiky izy fa misy zavatra tsy fandraisana andraikitra ao anatiny ao dia zay zany le tadavintsika hoe aiza ny andraisana andraikitra zany afahantsika manohy satria tsy maintsy kitihana zany hoe ianareo tsy mandray andraikitra reo raisa andraikitra reo satria le vahoaka mijery. Anisany tena ilaina ihany koa ny fandraisana andraikitry ny mpandeha raha nambaran'ny filoha ny fizompamina satria ny mpandeha ihany hoy izy no mampandika lalàna ireo fiara fitateram-bahoaka ireo. Le mpandeha koa zany tena isan'ny mahatonga an'le olana raha miteny zao tsika mahakasika ny hoe taxi be anankiray raha ho any Ambohimanarina izy raha mialetsy Analakely le 114 ohatra na 112 dia misy mpanjifa eo Antanimena manakana an'le fiara iodina eo Antanimena. Dia le mpanjifa izay mipetraka aty Analakely miandry tavela eo daholo. Dia rehefa tenenina le mpanjifa na le taxi be ny Antanimena hoe aza mandeha aza miodina nareo dia le mpanjifa indray nitezitra ery Antanimena. Na dia olam-pitatitra aza no nifantohan'ny ady hevitra teto dia hita fa tsy anisany nanatrika izany avy eo anivon'ny zone urbaine sy ny zone suburbaine. Zay dia gaga ihany mahakasika an'ireny hoe fa maninona ilay fitatitra manao tsinitsinina ny zavatra mitaka an'izao nefa iarahantsika malaky ankoatra ny accident izay nijoroany ny ministère sy ny ATT teto mahakasika ny accident teny Ankazobe mazava ny fanazavana fa eo koa ny mahakasika ny fitaterana Antananarivo renivohitra izay mampijaly vahoaka apetako tsara za misolo tenan'ny fikambanana miaro mpanjefa malagasy na ny fizompamina mijaly ny vahoaka mihodina tsy mihodina ny fiara fandrombaka tsy fandrombaka tsisy fandaminana eny amin'ny terminus eny amin'ny arrêt samihafa dia tena hoe very fanambola velona ny mpandeha ny mpanjifa kanefa ny zavatra tahaka an'izany ny ilana hoe fiarahametana iarana hoe fiaraha-misy alahy tadiavana vahaolana hoe ahoana marina izy ity fa dia mihevitena manao tsinotsinona mihevitra ny tenany hoe izy ngambany hoe tompon'le fiara tompon'ny fitaterana fa hoe tsisy mahazo miditra amin'io tsy tompo mahazo miditra amin'io daholo ny vahoaka rehefa te hevitra rehefa tsy hanao rehefa tatitra ireo mahakasika ny setrany fitaterana ity. Fa mbola voaresaka teto ihany koa ny mikasika ny fitaterana eto an-drenivohitra izay tsy misy fivoarana treto mbola betsaka ho ny filohan'ny fikambanana miaro ny zonim-mpanjifa ny asa miandry. Marina fa mbola isy ny fionanao tanterana ny anivon'ny ministera amin'ny herinandro avy io ahafahana maneho hevitra misimisy kokoa mikasika ity olana fitaterana ity. Hatreto tsy mikely soroka ary vonina indray ny andraiky ny tanteraka ny avy eo anivon'ny fimizom-pamina mikasika ny fanatsarana ny tontolon'ny fitaterana ary efa alaina sary avokoa ireo fiara tsy manara-dalàna rehetra mandritra ny fisavana atao. Fa io tsy maintsy misy fandraisana andraikitra io tsy azo avela fotsiny amin'izao hoe dia avelantsika any fotsiny fa ahoana fa tsy maintsy matao le izy hoe izay amin'ny société civile tadio tsara izay tsy hoe tia ny asanay izay mana ny asanay andavanandro any zay dia finiavana tsy hitrapony ataonay amin'ity tonga
mijery mikasika atsika vahoaka hoe inona no tokony atao. Mandany andro zany zay mandeha eto manao tony zavatra tahaka ny tony, fa ho an'izay mikarama, ho an'izay manao ny asany hoe amin'ity raharaha ty dia mila matsiaro tena izy hoe ahoana marina satria asa fivelomana io. Izahay mpanjifa itsika olotsotra zany raha mitady ny vaolana tahaka zao dia hoe hitady ny soa marina, hitady ny vahaolana marina. Zay hoe manao reportage, zay koa hoe makafeo e, zay koa hoe mijery ny zavatra mitranga amin'ny taxi be reo, ny tomobilina mihodina isan'andro reo. Alaina sara daholo rehefa any daholo, miantso ny ATT zay, miantso ny commune zay, miantso ny polisy zay, fa tsisy mandray ny andraiky ry zareo. Zany rahantsika mahita ireo inona mahatonga ny tomobilina mihodina isaky ny arivo io, tsy tonga amin'ny toerana lehany, tsy tonga amin'ny tsy miasa amin'ny ora tokony isan'andro hatrany farany. Mandray andraiky zay tompoko. Madagascar Information vous remercie pour votre visite.